Anatanteraka atrikasa lehibe ireo mpanao asa tanana eto Mahajanga. Izany dia atao amin'ny alarobia fa 4 ny volana Mey izao ao amin'ny tranoben'ny kolotsaina. Ny antony hivoriana eto zany antsoinareo dia misy zany fampiantsonanareo mpanao asa tanana rehetra tsy ankanavaka izay maheno sy mijery ty televizion ty ny ka ny antony antsona moa zany dia misy ny voalohany indrindra ny fiantsona fodipatry ny kolotsaina sy fampirobony asa tanana tianareo mpanao asa tanana rehetra ato amin'ny faritry Boenja marena zao antso zao mba ho tonga hivory ato amin'ny tranoben'ny kolotsaina raha pitso amin'ny valora maraina zay misy miatrika asa lehibe zay arahana amireo délégation avy any Antananarivo. Zava-dehibe ho an'ireo mpanao asa tanana eto Mahajanga ny fiatrehana n'ity atrika asa ity ho iatrany ny fanazavana. Tanjona ao anatin'izay dia fametrahana ny fandaharahana maneho ny kalitao voalanjalanja ny fivelaran'ny tsena eo amin'ny sehatry ny asa tanana. Ny lohahevitra moa dia napetraka mazava hoe fanomezan-danja ny sepiariana asa tanana ato anatin'ny faritra Boeny ka misy teboka maromaro zany no hojerena mandritry ny fotoana io. Voalohany indrindra dia ny mahakasika ny fandraharahana miompana amin'ny kalitao na ny hatsarana zany hoe ny démarche qualité zany. Faharoa eo ihany koa ny momba n'ireo dingana arahana amin'ny fanoranana vokatra asa tanana any ivelany. Ty moa dia mahakasika manokana n'ireo mpandraharaha ara-barotra zay misehatra ao anatin'izay vokatra asa tanana izay resahana ny procédure de l'exportation io. Ary ny fahatelo dia fanavaozana sy famelomana ireo tsepiariana na ny redynamisation des filières zany hoe ao anatin'io zany isy ny fampivondronana an'ireo mpanao asa tanana eto amin'ny faritry Boeny. Koa arak'izay ary miantso manao antoavo atsika mpanao asa tanana sy izay rehetra mpiatsehatra ao anatin'izay asa tanana izay eto Mahajanga sy ny manodidina mba ho tonga hanatrika an'io fivoriam-be io fa zava-dehibe tokoa io. Andrasana arak'izany ny fahatongavan'ireo mpanao asa tanana rehetra eto Mahajanga hiatrika n'io atrika asa io ao amin'ny tranoben'ny kolotsaina ny alarobia fa 4 ny volana Mey izao. Tombony ho azy ireo ny fiatrehana n'izany atrika asa izany ho fampiroboroboana ny tontolo ny asa tanana eto Mahajanga.